Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakariny efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakariny efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indrindra lasa nabambarariny aminao amintsika amin'izao fotoana izao. Falibenay tena ko miara aminao eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy dia manonona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantsy eto indray androany, ary dia matoky siminy fa ifampahely eto indray tsika amin'ity androany ity. Matoky siminy ary avana malala fa ifampahely eto indray tsika anatin'izao fandarantsika izao. Adindray sasany moa ny rahantsika dia matoky fa adindray sasany azahoanao hery, adindray sasany atsapanao fanatrehan'Andriamanitra. Raha androany vao tonga eto dia azavadika tsony ny azazapena ity fandarana ity, fa za mino marimarina fa tsy tongatonga fotsiny eto ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Ka dia tahin'ny tompo dia mahereza tonga soa, ary dia arabaina koa isika rehetra efa afaketo ranavavy Sylvie any Koweity miditra voalohany teto androany dia izay miditra voalohany eto moa dia mena tsodrano mahafinaritra. Halleluja. Ka mena tsodrano ianao ranavavy Sylvie miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra izay any Koweity sainy Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara. Dia tonga soa ianao rehetra dia tia notsodraninareo androany ao amin'ny salamy faraika amby roapolo amby zato manontolo, salamy faraika amby roapolo amby zato manontolo andiny voaloha ka hatramin'ny fahavalo. Tsy tia notsodraninareo raiso aminaran'i Jesosy vakiko manao hoe fatoky izay manana Jehova vao mpiaro azy. Manompomasoka ny atendrombohitra avaiza amin'ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba velany angozozany ny tongotrao, tsy ho rendrehana ny mpiaro anao. Indro tsy matorona rendrehana ny mpiaron'i Israely. Jehova ny mpiaro anao, Jehova ny fiarofanao amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mameranao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluja. Amen. Ho andrana vavy Sylvia sy nareo Madagasikara, Chine, Koweity, Arabia Saodita izany teny izany. Dia rabanareo ary Rana Pavlina en France, artisanareo Madagasikara, Tina Zirikoko Chine, tonga soa Erikarak France, Itody Raonso France, Angelina Diamant Chine, Andoandry France, tonga soa i Angelina Diamant Chine, Angelina Andrina Soul France, Marie-Jo États-Unis,
i Betry Savaky Koety, Andrianjafy Niasina tahiny Jesosy Madagasikara, dia tahiny Tombo Andrenia Suzel Suisse, Mario Elali Rodine Mariany io Koety, Tsiry Amboaramielina Nambinina France, tonga soa i Angolina Rodriguez Arabie Saoudite, dia tonga soa i Fanilo Zavatra France, ao ihany koa Tondro Jesosy mandrakizay Allemagne fa mbola any France, mbola tia France any Saint-Malo izy amin'izao fotoana izao. Ary Andrianjafy Niasina efa narabeko teo Soameva France, Ravakarana France, dia i Jonathan Allemagne fa any France koa, aty France koa izao. Tahiny Jesosy Rantalina Marie Charline Madagasikara, Tsiry Amboaramielina le fanarabeko teo. Tahiny Jesosy Ravakanana France, Tina Victoire Zaka France, Chelina Rosemina France, Razana Monika Koety, tonga soa Berty Savay fanarabeko teo, Artisan de Madagasikara fanarabeko teo. Kodanila Belgique fambiazana fitahina Madagasikara, Zamina Camarade Jesosy France, Koda Léonie Koety, Kade Kamalala France, Radje Mananjara Geneviève France, ao ihany koa i Bartel Madagasikara, Mampionina France raha Almanina Tsiori Madagasikara. Tahiny Jesosy isika rehetrarehetra, tsisy isorina Ranabavy Sylvia Masoava, dia tahiny Tompo daholo isika menakavy. Andao aloha tsika milohan'ny zavatra rehetra, andao tsika hivavaka, dia metraka amin'ny fotoana eo ampelantan'Andriamanitra ka andao mampandrotsika nanabavintsika Anitra Clarisse, izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany, izy nanomboka ny fotoana hitondra ny vavaka amin'ity androany ity. Andao mampandrotsika avatra ny tahiny Tompo nanabavi Clarisse anao ny fitenenana. Dia tahiny Jesosy tsika rehetra, manona fiadanana Jesosy ho amintsika rehetra. Sotran'Andriamanitra lehibe ary avana ny amin'ny tombontsoa fahafahanany io ary makasitraka indrindra ihany koa ny mpanompiny ny amin'ny tombontsoa izay menana afaka anao mivavaka fanomboana, afaka hitondrizana amintsika anio. Mialohan'ny anaovantsika vavaka dia ndaontsika hiaraka hijery tenin'Andriamanitra iray ao amin'ny Matio 7:20 izay nivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona ka hangataka izany, dia atao amin'ny avy amin'ny raiko izany any an-danitra izany. Mihoatra amin'ny roa tsika eto ry havana, ndaontsika hangataka ny fanatrehan'ny Tompo mba tevina sy ahery vaika eto, ary koa ny fotoanan'io ane dia tsy ho fotoam-berimaina fa handray kasika avy any an-danitra tsika hiaraka vavaka ary sika. Ry Jehovah Andriamanitra eo, dia misaotra sy mankasitraka anao zahay ny amin'ny famondraponao sy ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny fotoanan'io Tompo, isaoranay anao izay rehetra efa nataonao sy mbola ho ataonao ihany koa. Apetraka feno ampelantananao Tompo izao fotoana izao. Ninona Tompo zavatra atao eto, mifandaram-potoananay rehetra eto, dia ako feno fanatrehanao matevina sy mahery vaika, ary koa hisy kasika ho an'ny tsirairay avy. Aoka hisy fiantraikany amin'ny tsirairay avy Tompo izao fotoana izao. Tsisy ala-maina eto Ray Masina tsara indrindra, fa samy ahazo ny anjara ny tsirairay avy. Mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao Ray eo. Osoro vaovao ny mpanomponao, apetrao eny ambava ny teny izay ilain'ny tsirairay avy, ianao ny hanositra azy dililo vaovao Ray tsara indrindra. Ary ny zavatra rehetra izay atao eto koa Ray Masina tsara indrindra dia aoka hisy kasika lehibe ho an'ny tsirairay avy izany. Apetraka feno ampelantananao Jesosy ny connexion anay, ny fitaovana rehetra izay ampiasainay, raha kofana amin'ny raha sarobidinao izany ka ny planina ny devoly satana rehetra dia tsy hisy ambinina, tsy hanakery, tsy hanapahefana eto ane, fa ny tsirairay avy Tompo dia handray kasika eto. Hiova ny fiainan'ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny teninao, satria rehefa nandefa teny ianao dia nanafaka ny olonao izany teny izany. Ka androany Tompo, amin'ny alalan'izao fandarana izao indray dia ho marina handray kasika eto amin'ny alalan'ny teninao. Tenena Tompo Masina tsara indrindra, diovinay sainay, ny fonay, sokafanay izany ho tany aniry ny teninao ka tsy hiverina foana aminao ny teninao Tompo, fa hamokatra, aniry, hitsimoka ary hisy fiantraikany aminay tsirairay avy, ary izay iza miandreny teny ihany koa Tompo, aoka tsy ho mpiainy mora manadino fa mpiainy mpakatoa, mpanatanteraka ny teninao. Dia ankasitrahanay sahady ianao Ray ny amin'ny valim-bavaka izay raisinay avy aminao, ary averinay aminao ny haja ny terany voninahitra mandrakizay.
amin'ny anara saripidinao Jesosy ny anao fanaizany vavaka izany. Halleloia, amen. Halleloia, makasitraka indrindra andranavavitsika Anitra Clarisse tao anatin'izay fotoana mamy vavaka matsiro izay noentiny izay. Andriamanitra manankirepasoavina ndrea amaly fitianao ranavavy Clarisse dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleloia, amen. Ndao alohantsika hiano irytsika avetsika hiano tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay hoentiny mampionona amin'ity androany ity. Ny toriteny entiny moa dia toriteny efa henontsika tamin'ny maraina ihany ho anareo izay nanaraka ny vavaka maraina. Fa ny mahasamihafa azy fotsiny dia misy famelabelarana. Halleloia. Dia menofinaritra ary tsy dia misy filazana ho lazaina moa fa dia tonga dia hiditra amin'ny toriteny avy hatrany. Fa ndao aloha hieno hira kay, hieno hira aloha tsika. Ka tia na rehefa natao anatin'ny talohan'ny toriteny ankeo dia tsy ho vaitsika koa fa vaity koa ny rehefa tsika alohan'ny toriteny dia ndao aloha hieno hira ary tsika. Hieno hira aloha tsika dia menofinaritra daholo. Ray soa tompo nda ho ataontsika izany izy izany. Ho voninahitran'Andriamanitra.
ten'Andriamanitra ny amin'izany izy zany sorana ny mampionona koa nahitan'izany izy zany fa mba mahita ira vaovaotsika. Alleloia, hita amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Raha misy mbola tsy voaravako aloha dia ara-baiko ihany. Alleloia. Iza mbola tsy voaravako teo Iama Koety i rahalahy Alain Asitra Apôstôly Madagasikara dia mihaja vadiny Jesosy Mpandresy tonga soa Selina Rose Milafa naravaiko ny Someva. Halleloia. Misaotra antsika makasitraka ny hira, misaotra mampionona koa nahita ny hira, nanolotra ny hira nkeo. Ndao ary eto ditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Raha isoarana ny baiboly dia ito ajasika patitsia. Raha isoarana ny baibolinareo hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika dia aorian'ny ten'Andriamanitra izay eto mampionona dia tonga eto mamelabelatra ny ten'Andriamanitra. Menofinaritra daholo ary. Alleluia. Mbola mivonamandrayantsika Jesosy androany nataony etontsika miteny aminy Diovy ny foko Jesosy ka atolotra anao ny tenako. Efa mpahentsika amin'ny ten'Andriamanitra androany dia ndao ary hamaky baibolitsika amin'izao fotoana izao. Sokafantsika indray ny baibolitsika ao amin'ny Matio no vakitsika androany. Matio toko faha-efatra. Matio toko faha-efatra andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha-efatra ihany no vakitsika hangalasika fampahelezana androany. Matio toko faha-efatra dia andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha-efatra. Hoy Solamany manao hoe ninakany devoly fanahy any Jesosy. Fakapanahy maromaro moa anankitelo no nentin'ny devoly tamin'ity fotoana ity teo amin'ny Jesosy fa ny anankiray ihany no jerentsika androany. Amin'ala Jesosy dia nentin'ny fananakany an'hevitra mba alain'ny devoly fanahy. Nifadiana 7 andro sy 7 alina izy, koa noho ny afaka izany dia noana. Dia nanatona mitaka fanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato ireto. Fa izy kosa namarika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany ny iveloman'io fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Fakapanahy anankiray anisan'ny tena nahery vaika teo amin'ny Jesosy ity mitranga teto raha fanamalala. Fa ny zavatra mahafinaritra be voalohany aloha dia izao. Tonga dia vakitsika ngefa vetivety io teny io ihany fa any amin'ny lioka izy mazava kokoa. Misy teny mazava kokoa any amin'ny lioka toko faha-efatra, lioka toko faha-efatra sy Matio toko faha-efatra zany samy miteny amin'ny tantara io daholo. Lioka toko faha-efatra nge dia vakitsika ny anarany Jesosy andiny voalohany ary Jesosy feno ny fanamasina dia niverina avy tany Jordana ka nentiny fananakany an'hevitra 4 andro izy. Alleluia. Tamin'ity fotoana ity zany Jesosy aloha voalohany indrindra dia Jesosy feno ny fanamasina. Faharoa Jesosy avy nifady aminy 4 andro sy 4 alina. Zany no atao hoe ara-panahy mifandanja amin'ireo fakapanahy izay nentin'ny devoly ireo raha izay no azo ilasana azy. Sady feno ny fanamasina no nandalo fifadikana 4 andro sy 4 alina. Satria ny fakapanahy hiatra amin'ny Jesosy dia tsy mba zavatra mora. Fa ny fakapanahy miatra amin'ny Jesosy rehefa na dia tsy zavatra mora azy fa izy sady feno ny fanamasina avy ampivavaka dia na dia tsy mora azy ny fakapanahy dia azo atao tsara ny mandresy azy. Alleluia. Misy ekivalensa mihitsy io zany. Misy zavatra tena ohatrany hoe mifanindran-dalana hoe rehefa fakapanahy tataka izao dia ara-panahy ohatrany ahoana no mety amin'ny fakapanahy io. Ary izany no mahatonga antsika nge raha vanamalala mampiakatra ny ara-panahy antsika foana isan'andro isan'andro. Tsy mety amintsika ny mijanona any amin'ny avo ambany any satria
avo ara-panahy ihany koa mila nanantsika ry havana malala ao anatin'ny fakapanahy izay entiny devoly eo amin'ny fiainantsika. Ka raha tsy nanana an'io avo ara-panahy io, raha tsy nanana an'io izany Jesosy dia velomarotany fa lavy Jesosy. Satria mety tsy nifandanja ny hery ny fakapanahy sy ny hery ara-panahy tao anatin'i Jesosy. Fa teto tena mifandanja tsara, aleloia. Ozy izy tsika hoe vato lampy ampiandiza. Zaho zao hoe dia vato lampy ampiandizany tsara, fa Jesosy tsy tena niteny an'izany mihitsy hoe vato lampy tena ampiandiza ny fakapanahy rehetra Jesosy, satria mifandanja ny hery ry havana ary tsy afaka mihoatra ny devoly. Mafy ry havana fakapanahy azo an Jesosy. Olona avy ny fadianina voalohany indrindra aloha ozy izy ny ten'Andriamanitra, ny fady any 7 alina izy fa tsy tany am-pifadiana hanina izy ny nona. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Ozy izy ny mampiovaka izy teo ho anoa ny afaka za dia nona izy. Izany hoe tao anatin'izy ny fadianina za tsy mbola nona izy loha. Halleloia. Tsy nona izy tao anatin'ny fadikana 7 alina satria nihinana izy tao. Misy sakafo nohaniny foana tao. Niresaka tamin'Andriamanitra tsaroantsika Mosesy rehefa niakatra teny amin'ny tendrombohitra Sinay 7 alina indrony ataony. Fa nihinana Mosesy tena sakafo be mihitsy nohaniny teny, ny didy 10 manontolo, ny zavatra nisoratany rehetra nohaniny teny Sinay teny daholo. Dia tsy nona Mosesy. Ha Jesosy koa dia ohatr'izany. Tao anatin'ny fadikana tsy mbola natsary noana mihitsy satria nisy sakafo nohaniny tao. Halleloia. Rehefa tapitra amin'izay ny fifadikana dia miverina ny fiainana normal amin'izay. Ary za koa mihitsy fa Mosesy koa dia tahaka an'izany. Rehefa tapitra ny fifadikana tena tendrombohitra Sinay tena noana koa Mosesy satria verina ny fiainana normal izy mila sakafo amin'izay ny vatany. Inona ny tonga? Ny tonga voalohany fakapanahy. Tsy sakafo ny tonga fa maninona ary anaty fantatra Andriamanitra fa nona Jesosy. Inona tonga dia masakafo no omeny any amin'ny tany efitra. Tsy mbola sakafo ny tonga ry havana malala fa devoly ny tonga. Ozy izy ny ten'Andriamanitra nalainy ny devoly fanahy izy. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato reto. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato reto. Ny devoly fantatry ny devoly fa hain'i Jesosy atao izany. Fa ny devoly fa afaka hibaiko an'i Jesosy. Jesosy rehefa nanao fahagagana, nanao mirakly izy, nanasitrana izy, nanao ny asana rehetrarehetra teto tany izy, tsisy devoly ny baiko azy izany. Avy amin'Andriamanitra daholo ny teny midina. Sy trano le marary amin'ny tsidraro 12 taona iny, na ianao makany, na ianao mamangy Maria Magdalena dia afao izy fa mijaly izy. Na ianao mandalo ery amin'ny tanàna ohatry dia misy boky eny, dia raha vao hitanao ilay boky dia ataovy daholo ilay boky anankifolo ireny. Ny asa rehetra nataon'i Jesosy na natsangany Lazarosy. Avy amin'Andriamanitra daholo ny teny midina. Fa Jesosy tsy mbola nanao baiko ny devoly izany. Na dia ainy azy ampafily manangana maty moa rehefa nazay vato lasa mofo. Tsisy dikany enge izany. Ainy atao izany. Fa noa ilay izy baiko avy amin'ny devoly, Jesosy tsy hangay baiko avy amin'ny devoly satria maniny olona vavy niona tamin'Andriamanitra io. Olona feno ny fananan'Andriamanitra io. Avy ny fadianina io, avy ny fandray tamin'Andriamanitra io, manana avo ara-panahy ambony io. Ka tsy ny devoly mihitsy ny afaka hibaiko azy. Hoe ovay mofo io. Solution rapide izany. Io akaiky kely io misy mofo, misy vato tonga dia mofo. Ka ny vato ange tsy azo hohanina fa rehefa ovaina mofo dia lasa azo hohanina. Ary betsaka ny kristianina ny tafalatsaka anatina fakapanahy ohatran'izany. Satria tsy mahery ara-panahy. Kristianina fa tsy mahery ara-panahy dia tafalatsaka anatin'ny
tadidiko tampokety le izy sasatsatra kely tamin'izay vao nanangana ty fandarana ity nanangana ty andramaka izao ty dia anisan'ny safidy tonga atao anaty hoe ataotsika hoe tsy ny mofo ihany ve ity fandarana ity satria na zany hoe tsy ny mofo ihany na hoe andramaka izao iza Jesosy no mety eo izy Andriamanitra namana hoe andramaka izao no mety. Haleloia. Fa ny kristiana dia tafalatsaka nefa maro be ny kristiana tafalatsaka ao anatin'ny fanaovana vato ho lasa mofo na dia mivavaka azy na dia kristiana azy satria io no aingana io no malaky fa manino Jesosy ihany no asiana manaovana le izy Jesosy ihany no tenena ao anatin'le izy zany hoe misy tsy anarany Jesosy ihany zany ao anatin'le izy fa le baiko avy any amin'ny devoly ny olona manina ny tratra zany ny olona nona ao anaty anovana ary ny devoly tsy akafanana Jesosy amin'ny vato vanamofo raha tsy nona Jesosy raha olona voky ve ny avana malala dia ho alaina fanahy amin'izany tsy mehezany fotsiny ve izy any efa voky atao nino vato vanamofo zany atao inona olona voky fa ao anatin'ny any hoaina ao anatin'ny zavatra tena matena mihitsy tena zavatra ilainao voalohany indrindra ao fiainanao mihitsy eo no tonga dia voly makafanahy ary ny olona io raha vao olona tsara-panahy olona tsy feno fanan'Andriamanitra tsy olona manana ny voaram-panahy ambony dia lavo amin'ny fanovana vato ho lasa mofo ravana malala nona vola ny olona mahantra ny olona dia ny olona mivavaka ihany ny olona mitady an' Jesosy ihany fa tsy mahandry an'Andriamanitra ny olona fa manova ny vato ho lasa mofo tonga avy any dia voly makafanahy ndana ataovy izao tia misy vola ndana manao zavatra tsy mendrika ry dia lasa ny olona satria izy ny olona hoe avy amin'Andriamanitra kosa io zany efa nivavaka nefa hita zao fa zavatra tsy mety zavatra tsy azo atao tsy azo hohanina ny vato ny avana fa raha hovainao mofo dia lasa azo hohanina fa vato foana iny fa rehefa miova mofo dia hohanina misy olona ohatra mijaly izy amin'ny fiainany tokateny izy ohatra tsy manana an'izany izy ohatra dia misy olona amin'izay afa ny vadin'olona le olona dia mitovy fitiavana azy dia iny kosa tena tiana iny kosa tena mety amina izy mba manala fanginako izy mba mameno ny fiainako mety iny Andriamanitra fizavy dia zany eny angataka taminao dia lasa izy mandeha inona le izy vato hovaina mofo ka ny vadin'olona nge tsy afaka tsy azonao iarahany tsy azonao iarahany fa hovainao mofo le izy dia lasa mety lasa azo hohanina le mofo baiko avy aiza avy any amin'ny devoly fakapanahy avy aiza avy any amin'ny devoly ary mampalelo betsaka ny tratran'io na dia mpanompon'Andriamanitra azy na dia mpivavaka azy dia tratrana baiko ny havana manala hovay mofo vato dia manova ny vato lasa mofo ary mihinana mpilaminana mihitsy hoe ka efa mofo ty dia milamy masaina efa mofo ty ry havana malala mila avo ara-panahy Andriamanitra mila avo ara-panahy ianao raha tianao hanohitra ny fakapanahy eto amin'izao tontolo izao ity fa ny vato dia tsy azo hohanina ary raha io no hovainao mofo dia avy amin'ny devoly izany fa tsy avy amin'Andriamanitra ry havanahy fa Andriamanitra mila miandry an'Andriamanitra isika ninina fampiretana ninina fahaterena ninina anohanana dia manekeo fezy ny ten'Andriamanitra isika ianao hoy ny ten'Andriamanitra andiny ny faefatra fa izy kosa namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa anteny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra voapirofo izany teto satria Jesosy angera fa nafady any 7 efa tokony maty fa velona izy satria manino no velomin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny tamin'ny alalan'ny fifandraisana taminy zany ny sakafon'i Jesosy velona izy
velona be koa ny ara-panahy, indrindrindrindra tena velona ny ara-panahy. Karazana marana tenin'Andriamanitra io, afaka tena miditra anatin'ny vavonitsika mihitsy, mamoky atsika mihitsy nge io hoe, mamelona atsika nge io ny afany. Tsy mofo ihany, ohatra zany ianao zany ohatra tena manana fahaterena ara-bola zany ianao tena hoe ara-bola zany ianao tena hoe tena tsy manam-bola mihitsy ianao zany tena hoe tsy manana nininy ianao hoe tsisy vola ianao fidarana sakafo tsisy ninina ao atokantranonao dia hozy amin'izay ny devoly tonga avy amin'izay misy olona zany no mampitango ianao. Misy asa ratsy zany ohatra asa hitanao zao mihitsy fa tsy sitrapon'Andriamanitra le izy, asa hitanao mihitsy vola maloto no mety azo amin'le izy fa mahazo vola be, dia eo amin'iny mihitsy ianao mahavita miteny nga vola ihany ny iveloman'ny olona. Halleluja. Ko raha tsy vola ihany nefa ako mividy sakafo ny tenin'Andriamanitra koa fa ako mividy sakafo izy ianao. Za nge velona androany satria no ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny aina hatramin'izay nga ny vola be ny ainako hatramin'izay. Fa nanana ohatrina zao ianao io, tsika iray zao nanana ohatrina ataontsika zany hoe tany amin'ny folo taona lasa nanana tahiry ohatrina ke tsika mahatonga antsika velona androany, dia vola be ve no velomantsika? Tsy aliavana fa soavan'Andriamanitra no velomako nandritra n'izay taona izay. Hozy Jesosy tenin'Andriamanitra no nohaniko nandritra ny 7 andro 7 andro ko nahoana androany no fahananao amin'ny vato ry devoly. Dia ohatr'izany mihitsy tsy manam-bola mihitsy nga vola ihany ny velomako hatramin'izay atao tsy hitan-tena no natahiry be ohatrinina fitia eto mbola velona ihany. Halleluja. Tsy manana zao ekeko zany, tsy misy eto zao ekeko zany, fa tsy ny vola ihany ny velomako. Fa vitsy ny olona ohatr'izany amin'izao andro faran'izao, tena teneniko anao, vitsy ny olona ohatr'izany amin'izao andro faran'izao, ary tena anisan'ny fakapanahy mahery vaika eto amin'ity zao tontolo izao ity. Omeny devoly noana ny olona rehefa tonga ny anohainana, dia eo amin'izay ny devoly mora aminy maka fanahy. Tsy sarotra amin'ny devoly ngeraka na misikina ny olona amin'izao fotoana izao hoe alefa ny daholo ngeraka na nyzanatsika korotany mihitsy zao tontolo izao hoe tonga ny fahantra, tonga ny ady, tonga ny zavatra rehetra. Izy ihany nge mamotika an'ity zao tontolo izao ty potehany, da avy eo manino ny olona amin'izay mora aminy amin'izay no misikina ny olona, alaina fanahy ny olona. Tonga ny vaksiny hodry mora be tamin'ny devoly ny nampanao vaksiny ny olona satria ny hoe tambatambazana ataony noana aloha meko anoanana ataoko noana vao tonga anao vaksiny tonga dia noana, tonga dia tsy manako-anina, tonga dia very asa, tonga dia potika. Dia inona nataony io matahotra ny eo noana nda hoaikana zakazaka dia lafo ny olona. Tsy sarotra amin'ny devoly ny maka fanahy, tena teneniko anao zany, fa mila avo ara-panahy ianao, mila mifandanja ry havana malala ianao io, mila vatolampy andihiza ny devoly ianao, tokony vatolampy andihiza ny devoly ianao. Zay ianao vao tafita, ary zay ny ara-panahy antsika natao hoe tafita. Fa ny fakapanahy dia tonga, ary teneniko anao Jesosy teto dia miana ny fakapanahy. Jesosy vao avy ny fady aminy, fa maninona ny tonga ny fakapanahy, ka ny fakapanahy tonga foana ny afana. Na mahery ara-panahy ianao na faible ianao, ny fakapanahy tonga foana. Sao dia ny devoly izay foana, sao dia mba aleako ihany aloha, sao dia mba aleako ihany aloha, fa sao dia mba lavo. Fa izy tsika ny toalain'ny devoly fanahy, tsika na ambonino Jesosy, inona izay tsika ny afana fa tonga ny devoly, maka fanahy ny devoly. Zany mihitsy ny zava-be nambinina tonga dia maty na voavoan'ny Covid ozy ny devoly, fa iny aka manao vaksiny lafa daholo. Nefa ilay vaksiny indray mahafaty ry havana malala, mora amin'ny devoly ny maka fanahy ny olona. Fa manahoana ianao manoloana amin'izany? Mora amin'ny devoly ve maka fanahinao? Sa sarotra amin'ny devoly ny maka fanahinao? Inona ny anohanana eo aminao amin'izao fotoana izao? Fa tsy nofo ihany no iveloman'ny olona, fa ilo tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy mofo ihany io havana. Ny tena marina ohatra ny tiany Jesosy polofona mihitsy hoe izay mofonao zany tsy devoly, tsy mila
amin'izany raha mofo no ilainy Jesosy tsy nila mifadiana koa Jesosy efa polana fa nila mofo foana izy mitondra sakafo izy tena tany efitra dia nihinana foana izy isan'andro raha ohatra ka mofo ny velomana ny avana malala fa fantatry Jesosy fa tsy mofo fa ny teny rehetra aloha ny vavan'Andriamanitra ao ny tenin'Andriamanitra ny teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra teny rehetra fa tsy teny ampahapahana tsy izay teny mahafinaritra tsy izay teny fikasana fa ny teny rehetra izay naloka ny vavan'i Jehovah dia sakafo mahavelona antsika io ry havana malala izany zany te hampahery anao mahery ny fakapanahy amin'izao andro faran'izao ary tamin'ny fotoana io tenenteneniko anao raha toizatsika kely fotsiny totandritra makitsika fa io fakapanahy anankitelo jerenao ngena fany vita io vita zany io teny Jesosy tsy niteny tsy mofo ihany dia mbola tonga reny devoly mbola nientiny ray nakaretana namasina dia nampitraritra amin'ny tempolo inona amin'izay nataon'ilay devoly ny ambanely izy zao nefa kitsika kely any andininy faenina dia nanao tamin'ny hoe zanak'Andriamanitra ianao mienjerany ambaneny fa voasoratra hoe izy andidiny anjelany aminao eny an-tana mitondran'ireo anao andao tampotoana ny vato ny tongotrao inona amin'izay nataon'ny devoly fetsy ny devoly tsy nitondra fakapanahy fotsiny izy fa nampiny tenin'Andriamanitra mihitsy amin'izay kosa izy ny devoly tenin'Andriamanitra mba mody amaliny io anahy ndrasana fa hohitanao tsara zakonge mahay teny fikasana ny tenen'ny devoly io teny fikasan'Andriamanitra io ny voasoratra mihitsy any amin'ny salamo 91 io tenentenen'ny devoly an'i Jesosy io hozy izy ny devoly zakonge mahay mamaly anao mifaliny zany itsy izy ny devoly nametraka tenin'Andriamanitra koa fa tsy hainao rery riapana fa fantatry Jesosy mbola fakapanahy ihany zany na dia misy tenin'Andriamanitra azy mbola fakapanahy ihany io mbola devoly ihany io mahafantatra Jesosy riapana fantany daholo ary Jesosy tsy azo fitana fa ny olona manino azo fitana tonga ny vaksiny ozy izy ny olona ahoana moa ilay teny olona tamin'iny hoe safidy io fa tsy maninona izany io fa maninona moatra misy tenin'Andriamanitra mihitsy moa nanoanany le hoe natinana zava-mahafaty azy tsy maninona azy zany toanana tenin'Andriamanitra toanana verse ohatr'izany mihitsy angena fa namalala io fa Jesosy mafantatra fa mbola devoly ihany ny teny io na misy verse azy eny ambavany na misy tenin'Andriamanitra azy eny ambavany misy teny fikasana eny ambavany fantatry Jesosy fa devoly ihany fetsangena ny devoly fa Jesosy tsy azo satria Jesosy efa nanana varam-panahy efa tsy vitan'ny devoly tsony ny nandafo azy riavana malala mila miakatra ny ara-panahy hainao aza kiry raha misy zavatra mahazo atsika ny alohanana eto amin'ity zao tontolo izao ity misy fotoantsika tena mandalo alohanana riavana misy fotoantsika tena mandalo aty riavana handreny ohatra ny mifanohitra amin'ny zava-mihitsy ny zavatra tokony andrasantsika mihitsy ny zavatra tonga Jesosy eto miandro sakafo fa fakapanahy reny tonga indrindra navana mifanohatra Jesosy teny ohatra teny mifady any natany tany efitra tany nampahery azy mihitsy ndahana zany zanako zany ndahana dia mahery ray izy nofa mombanao tsy maintsy zany navana teny azony Jesosy tany any efitra tany mifady any izy Andriamanitra tsy teny aminazy mihitsy ndahana fa za tsy eo ihany tsy dia tena mombanao fa ndahana ateo ny adinao fa tsy maintsy zany momba nena andehany mahery reza zany zanako zany tena mombanao any eto anilanao foana tsy manary aminao tia anao ange zany na rehefa koa iny angenonao tena anao ny asako hoe zany tena eo akaikinao any Jesosy za matahotra sy ny sisa dia niala very Jesosy tokony tonga dia tena zay mihitsy ny mety niala tena tena mombanahy Andriamanitra tonga dia ohatrany hoe niala eny zany tonga dia tokony sakafo amin'izay zany no hita satria nandray teny nandray
nandray fampaheresana nandray toromaty maro tamin'Andriamanitra sy ny sisa fa voavoaka tena tonga dia voly indray no faneny indrindra afana ohatr' izany ny fiainantsika misy zavatra na tena itsika mihitsy avy manao zavatra manao dingana ara-panahy dingana ho an'Andriamanitra dia miandry tsika Jesosy za kosa aloha Jesosy tena nanantena mihitsy na hoe zahina ny zavatra nanantena mihitsy a Jesosy hoe azaza no tahinao alleluia amen za zany Jesosy tena andrefa agakana alleluia amen zany ny andrasantsika jerena fakapanahy reny toy da azakivy lele anao vo avy mamafy ho an'ny asan'Andriamanitra mamafy ho an'ny asan'Andriamanitra ianao dia no tena Andriamanitra izay mamafy kosa dia mba mijinjy sao fa vo avy mamafy ianao dia vo mainka indray ianao lasa tsy manam-bola na lasa very vola dia ozy tsika hoe tena zavy vo mba namafy vo mba nanao vidy an'ity zavatra ty ako nataoko an'Andriamanitra dia zao ve vokatry ny fidanako an'ity ho an'i Jesosy lasa very vola indray zany efa zany anatena be mihitsy hoe ho tahina dia azakivy zany drefana fa iny le dia volom-pakafanahy iny fa raha maharitra ianao dia ho avy ny anjely zay tsika ny andininy farany hoy ny ten'Andriamanitra andiny faraika amby folo amin'ilay matotoko faefatra teo dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga nanompo azy alleloia io tsy maintsy tonga io tsy maintsy tonga lalandavitra nalehan'i Jesosy fahatampanahy-piretretinao hoe avy fady aminy izy dia nalala fanahy tamin'ny mofo avy eo mbola nentina nakany amin'ny tanàna masina nandeha tongotra mbola nandeha lavitra indray aloha dia tonga tany mbola nalaina fanahy any dia mbola nentina nay nakany tendrombohitra avy dia avy andiny fahavalo mbola tena nandeha tongotra nampina sady efa nona mbola nentiny devolony vezivezy nandeha tongotra nakarika nandeha tongotra nakatra tendrombohitra ka nandeha mafy nge zany ny avana malama nefa avy naniny avy nanao asan'Andriamanitra avy namafy ho an'Andriamanitra na foy aina ho an'Andriamanitra aina nge ny fifadikanina le avana malama namafy dia ohatry ny vo avy namafy dia nijinja fahoriana nijinja fijaliana zany ohatry ny dia tena zao ve Andriamanitra ny vokatry ny fifadikanina efapolo natoko mafy amiko zany fa tsika ndraindray tratrany zany ny zavatra mitranga tsy araky ny eritreretina tsy araky ny napozina nanatena fitahitsika vo mainka indray lasa fahamainana fahamahandrasy ianao dia manana faharetana ny avana malama manekeo feheziny ten'Andriamanitra foana amin'ny situation rehetra eo amin'ny fiainanao aza mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ianao dia mahareta miandry an'Andriamanitra fa tsy maintsy ho tonga io andininy faharaika amby folo mivakitsika teo io ny hafana dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga nanompoazy alleluia reraka Jesosy mivezivezy lasa amin'izay koa ny devoly ka reraka koa ny devoly enge Jesosy reraka fa devoly koa ngeraka na tena reraka koa nanao zay hafany any fa tsy navita nininy dia lasa nandeha tonga amin'izay izy tonga amin'izay nanjely io le valombavaka io ary valombavaka tsy eto tany tsy mofo tsy traiteur amin'ny tonga teo hoe nisy traiteur be lehibe niakatra avy any Jerosalema dia nandeha nanompo an'i Jesosy fa anjely ny nentina nikarakara sakafony Jesosy namenatra latabatra nanao couvert nanome sakafo alleluia zany ngeny avana malala ny valombavaka ny olona manana faharetana ao amin'Andriamanitra tsy monimonna tsy kivy manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao mahandrasa an'Andriamanitra ianao Jesosy raha zanak'Andriamanitra avy any an-danitra mbola zao ny ainany tratran'izao tsika be lafana tsy aina zavatra ohatran'izany tsika be lafana tsy mandalo ato ohatran'izany fa mahereziny aza kivy zany fa miaraka amin'Andriamanitra tsika tsy maintsy mandresy tsika ary tsy maintsy ho avy any fotoana anankiray alleluia hitondrany ny anjelany io valombavaka io ho eo ambony vilianao tonga dia eo amboniny latabatra anao mihitsy hiakatra eo amboniny couvert anao mihitsy alleluia
amin'izay fotoan'izay aloha vao hiteny Jesosy misaotra betsaka fa soa ilaina fanaritra. Soa ilaina fanaritra fehezin'ny teninao tsy mivona, tsy miaraka amin'ny sitraponao aho. Na dia mafy aza nazo aho, na dia noana aza aho, dia mifikitra taminao Andriamanitra. Narovako ny tongotra sy ny foko sy ny fanahiko tsy miaraka amin'ny sitraponao dia indro ankehitriny tonga eto ambony latabatrako ny valimbavaka, tonga eto ambony viliako mihitsy ny valimbavaka, miakatra anatin'ny vatako anatin'ny vavoniko mihitsy ny valimbavaka. Aleloia, satria maharitra miandry an'Andriamanitra tsika iavana nalàna. Tianao Jesosy. Ny Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra no mifehy azy. Ny tenin'Andriamanitra no namarina ny devoly izay nakafana azy. Isika ihany koa iavana nalàna manana ny tenin'Andriamanitra tsika androany. Afaka hifehy atsika fa ho avy ny fotoana irahan'Andriamanitra mihitsy ny anjeliny amaly vavaka atsika ihany, tondra valibavaka atsika rehetra. Aleluia. Mino fanampahely atsika izany tenin'Andriamanitra izany androany. Mino fa voaray atsika ilay izany tenin'Andriamanitra izany androany. Aza miala sitrapon'Andriamanitra izany ianao, mandrasa an'Andriamanitra fa tonga Jesosy amaly atsika araka ny fotoanany. Aleluia. Amen. Ny vavakantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany teny izany. Misaotra anao izay. Aleluia. Amen. Mbola hivavaka ihany moa tsika rehefa avy eo. Aleluia. Fandorotsika amelapelatra ny toriteny. Misaotra mafina tamin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra manakaipasoavana maro fitianao tombozy dia mitombo fa soavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Dia misaotra anareo rehetra ihany koa mankasitraka andreo izay mpandray anjara fa mampahery andry zareo koa ny fampaherezana izay ny fisaorana nataonareo sy ny fankasitrahanareo mampahery andreo mpandray anjara rehetrarehetra izao. Aleluia. Matio 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 12 na koa ny Luka 4 ihany koa andininy voalohany hatramin'ny 13. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny aran'i Jesosy, ninakany ny devoly fanahin'i Jesosy. Sasany devoly ny devoly zany dia sasa, ary ny devoly dia mitaony tevoana aloha izy, ary alainy fanahy daholo aloha ny olona izay azony, satria tsy maintsy misy azony ihany ao. Ka raha tratrany fakapanahy ianao aza kivy, Jesosy aza sandry, mainka fa itsika. Fa izao i Jesosy eto dia izao hifanena amin'ny devoly, akoatran'ny nionany devoly i Losifera sy Jesosy tany an-danitra, fony Losifera mbola tany an-danitra dia nalatsaka tahaka ny vahatra tetỳ tany, hita masony Jesosy mihitsy ny ilatsahany tetỳ tany, dia teo indray ny niona. Za tsy teny izy mirahalahy fa teo indray ny niona Jesosy sy Losifera. Ary io fionana io dia fionana tena décisiva ozy izy, décisiva ozy ny fomba filaza antsika azy amin'ny teny frantsay. Fionana tena anampahan-javatra zany io. Fionana tena ahafahana mahita anatantara zany. Fionana tena ahafahana misitona zavatra. Aleluia. Vakiko ilay tena androany Jesosy nentin'ny fanahy nakany anefitra. Nentin'ny fanahy izy, nentin'ny fanahy masina, fanahyn'Andriamanitra io fanahy io io no nitondran'i Jesosy tany anefitra. Mba haninona? Mba halain'ny devoly fanahy. Zany hoe io zany io fotoana io dia fotoana mihitsy tena nanomanana an'i Jesosy manokana. Ohatry ny miakatra eo ambony ringy, ohatry ny miakatra eo ambony tatami, ohatry ny miakatra eo ambony toerana mihitsy tena hiedivana. Zay mihitsy ny programa eto, hiady. Aleluia. Hiady mihitsy ny programa eto. Rehefa hiady mihitsy ny programa eto dia
samy vonongonina tamin'ny ary. Alleloia. Halleloia. Iady mihitsy programme eto fa tsy sangisangy. Nentina spesialement tany mihitsy zany Jesosy mba haninona, mba hahafahany devoly makafanahy. Nomena rendez-vous mihitsy zany devoly zao akafanahy. Akafanahy mihitsy zay ka io mihitsy matsa tena tiany. Akafanahy. Nanary makany anefitra fa misy miandry anareo any. Izariny any mba ho any anefanahy any. Ndao zara akafanahy. Fa izao milohan'izay aloha mbola tsy nomena lalana aloha izy fa mbola nisy zavatra nataon'i Jesosy aloha. Alleloia. Hoy ny fanamasina, akafanahy nareo. Akafanahy mihitsy oka aloha miandry 7 andro. Amisy miarazo dia zao. Afaka 7 andro. Inona ny tranga tao anatin'ny 7 andro? Jesosy nifady hanina. Jesosy nifady hanina no nitranga tao anatin'izay fotoana 7 andro zay. Halleluia. Ny fanontaniana kely apetraka aminareo ry havana dia zao. Ohatriny hoe bloqué mijery amin'ny compte io page io zao misaotra anareo mbola hitako ihany nareo ireo. Fa zahako manao recherche an'ity page tsika ity dia tsy hitako tsy notrondreny hoe compte bloqué reny dia variana eto. Raha ohatra zao nareo mivoaka kely amin'ilay fandalana dia miverena miditra hoe raha mbola hitanareo misy an'ity page tsika ity. Fa za zao mivoaka kely dia mitady dia tsy mahita tsony. Mahavariana zany. Ohatrandreny hoe compte ohatrany hoe bloqué reny na mety ny compte ko misy olana angamba. Dia zao andiny faharoa ary nifady any 7 andro sy 7 alina izy. Navelan'ny fanamasina mihitsy zany aloha Jesosy kalma tsara. Tokana tsisy nanelingelina nifady hanina 7 andro sy 7 alina. Ilaina ny fifadikanana. Ny fifadikanana sao dia mba ho bloqué ary ty page tsika ity sanatria. Mandeha tsara. Efa mandeha tsara dia izay ny zava-dehibe. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary nifady hanina 7 andro sy 7 alina izy. Navela mihitsy aloha Jesosy nandray hery. Ny fifadikanana dia mampitombo hery. Mampiena ny hery ara-batana fa mampitombo ny hery ara-panahy ny fifadikanana. Isika zao ao arindrina kely ao hifady hanina indray tsika. Mahita tsara misaotra anareo. Ary noho ny afaka izany dia nono izy. Zany hoe afaka 7 andro Jesosy sy 7 alina nona be amin'izay. Ny devoly any amin'ny andininy fahatelo hoe dia nanatona ny mpakafanahy. Tsy tany amin'ny 2 andro ny mpakafanahy devoly io dia nanatona an' Jesosy. Satria zao mbola tsy nitady mofo Jesosy raha 2 andro zany. Mbola tsy nona Jesosy raha 2 andro zany. Raha olona manam-bola, tena olona milionnaire na miliardaire no alainao fanahy amina vola 500,000 dia tsy azonao fanahy amin'izany izy. Na hoe olona voky dia ampitambazanonao sakafo. Hoe vao avy sakafo tsara iny mihitsy izy na ampitambazanonao tsaramaso sy ovy ohatran'ilay any ambanivohitra reny. Misy fotoana manao asan'Andriamanitra ny ambanivohitra dia ny laoka tsaramaso sy ovy. Ka ny olona voavoky be iny tena omeko tsaramaso sy ovy raha manao an'izao dia hoe za tsy mila. Fa tena vita ny 7 andro sy 7 alina nanatona amin'izay mpakafanahy. Satria nahoana ny nasahiana nanatona? Eto izy io fatratratsika satria nona, io fa nona. Ary izay ny maharatsy ny nona. Ny maharatsy ny nona dia haniny ianao voalain'ny mpakafanahy fanahy amin'ny mofo. Dia nanatona izy. Ary izy nanatona
de fatany mihitsy ny zatra ilainy Jesosy hoe mofo zao ny ilainy io, tena mofo ny ilainy io. Inona ny zavatra tsy ampy ao? Mofo. Raha mandinika tsika ry havana, matetika ny olona tratra ny devoly manao pacte aminazy de reny lasa manan-karena be reny de dimy daholo inge. Tara reny olona le mora fatarina inge rehefa ny olona manao pacte amin'ny Satana. Tara matetika misy olona manan-karena be mihitsy de mitantara ny lasany amin'izay izy. Za zany ozy izy tena talohany de tena 4 mihitsy izy. Talohany za natony olona tsinitsininy. Talohany za tena tsy nanana ninina mihitsy. De iny le izy tsy nanana ninina no nalainy devoly fanahy hoe zao amidio amiko ny fanahinao fa omeko anao zay irin'ny fonao, omeko anao daholo. De inona ny problème? Tratra mora foana ny olona manao pacte amin'ny Satana. Tsy ao anatin'ny fotoana tsy ananany mihitsy. Ao anatin'ny fotoana tsy ananany za teo amin'ny fatanorako nanamana de zay namana maro, misy namana maromaro zay samy mitady vola, samy mihetsiketsika mitady vola de mbola kely. Misy namako zay lasa nanan-karena be tao anatin'ny fotoana fohy satria nahoana ny anataman'olona zay izy tantarainy anay le izy ny anataman'olona izy de tenen'le olona hoe apiko anao, inona ny ilainao fa apiko anao, no men'le olona fond be mihitsy. Zay taloha miasa mafy vao mahita fond azo ahodiny zany, miasa mafy vao mahita fond azo ahodiny. Fa io rahalahy io tonga de hoe tamin'ny taona efa ela be zany misy manome 100 millions atao fond anaovana business. Efa maty moa io rahalahy io, namana izy io mahery fo amin'ny fitadiavam-boly zany fa ary tena efa lasa lavitra be, tena efa tonga tena amin'ny faratapony mihitsy. Maty moa izy io, efa maty tsara, maty tanora kely satria mitovy taona aminay zany efa lasa korazana rehefa avy niadina teo ambony vola sy voninahitra sy arena tsy hita pesipesena. Fa tena ny aina tao anaty fahantrano zany taloha, tena ny aina tao anaty fahantrano. Tena anatina mpakafanakana taminay raha zanak'Andriamanitra ianao de teneno tonga mofo reo vato reo. Raha zanak'Andriamanitra zany zavatra tsy tokony hipetraka akory. Hoe ozy nareo raha rakoto salama ianao de aza marary ka zany nge rakoto salama mihitsy. Tsisy azonao antanina tso zany raha rakoto salama ianao de aza marary. Mety arary ihany fa za tena efa rakoto salama mihitsy. Azonareo? Raha iandolina Suzel ianao de mamany Gabriel nefa efa tena iandolina Suzel mihitsy io. Raha mafy be ianao de batao io poiny efa nenao mafy be mihitsy. Raha zanak'Andriamanitra ianao ka Jesosy zanak'Andriamanitra, akafanahy izy manao an'io. Raha zanak'Andriamanitra ianao de tendreny mitovy mofo reo vato reo. Zany hoe manosika an' Jesosy satria Jesosy zanak'Andriamanitra. De mba avomehana porofony Jesosy zany fa zanak'Andriamanitra izy de tokony manova an'ilay vato ho mofo. Azonareo le afetseny devoly. Raha zanak'Andriamanitra ianao zany ny afetseny devoly zany. Hoy Jesosy voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny tendretra zay roka ny vavan'Andriamanitra. Ny tena marina Jesosy nila mofo teto. Mandainga raha misy miteny hoe tsy nila zay mofo zany Jesosy. Tena atao anatin'ny filan'i Jesosy mofo io. Ary tonga amin'ny fotoana tena fotoana lehibe indrindra nilan'i Jesosy mofo satria nona be 700 andro sy 700 alina. Fa ny tena marina le mofo nilainy fa le sosikevitra am'le mofo avaiza. Tolotsain'iza le mofo. Ozy Jesosy za tsy hanaraka ny teneninao ninona teneninao tsy ianao ny baiko. Zany rehefa ilaina zany zany ny atao hoe maflo evangelika zany raha tsy hainareo. Ary ilaina
isika mahafiloha evangelika manoloana ny devoly. Misy fotoana angeravana tena jerenao tokoa ny sosikevitra avy amin'ny devoly taloha tokoa tokony mety amin'ny fiainanao e. Fa le sosikevitra mety, fa le hevitra vaiza avy amin'ny devoly donc tsy mety. Alleluia. Ilaina ny mofo izy Jesosy, fa raha mbola avy aminao tsy mila. Angeravana ilaina za tena kondanao eo amin'ny asako avy dia zao. Za kory tsy miteny hoe devoly mpiara-miasa amiko, tsy zay tiako tena fa eo amin'ny resaka le mahafiloha kely zany tiako tenanareo hoe ilaina zay. Ao ampiasanako dia napiditra olona anankiray zay mpiara-miasa ny ao amin'ny fiasananay. Io olona io ny asan'ny olona io dia ohatran'ny hoe somary manampinampy anahy amin'ny asako satria ho be dia be mantsy ny asanay tsy ho ela. Satria fantatrareo fa ho anareo izay tsy mahalala dia ny fiasananay ny sponsor officiel ny Jeux Olympiques 2024, Paris 2024 izay ho atao au Paris eto à France. Zany hoe manomboka faraparany ny taona 2023 sy ny taona 2024 io zay mandritra an'io Jeux Olympiques io dia tena farak'izay tena ho sahirana ary amin'io dia possible misy ny fotoana mihitsy ambo firava amin'ny valo alina tsy hay. Dia mety atetika mihitsy enganetsy izy zany hoe tsy ny antony manokana. Dia fantatrao zao ny antony manokana fa tena mety reraka be ariva be. Any Paris io zavatra io ireo zavatra io akabetsahan'ireo atao tsy maintsy mivezivezy any Paris matetika zany amin'izany. Ka misy mpiasa vaovao niditra ao aminay. Dia izy io zany ohatrany hoe misy asa ataoko dia mba manampinampy anahy amin'ny asako io. Fa le asa zahako ny tena manao azy. Dia misy fotoana izy io ka izy io vazaha. Fantatrareo moa fa ny vazaha dia manana an'izay tendance dia hidomine anao zay izy hoe izy vazaha. Dia rehefa tena miara-miaina amin'ny vazaha ianao dia hitanao hoe ao amin'izareo foana ohatry ny te hametraka hoe izy ny tena tompony ny saina. Dia misy zavatra atao dia manoro-hevitra izy. Andao izy zao ny hitondranana n'ity asa ity. Dia dinihako tokoa mety ilay zavatra ataony. Fa ambonin'izay, za tsy manaiky ilay zavatra teneniny. Fa ambonin'izay, mangataka amin'ny fanamasina zay ilay toro-tenitsika mana ilaina ny fanamasina. Jesosy ameo hevitra hafa tsara noho izay. Dia miteny izy, andao izy zao ny anaovana an'ity zavatra ity. Ka za tsy teditra amin'izay mihitsy. Satria amin'ny fotoana manaraka an'izay dia manomboka mieritreritra amin'izay izy avy any aminazy ny hevitra tokony hidorana ity dia avy eo manomboka eritreritra izy hoe izy ny mahay no ny tena. Nefa ny tena efa bateo. Alleluia. Dia tsika zany mila mametraka ihany koa tsika koa tsika malagasy dia manana meno fanamasina saina tsika mila mpivavaka. Dia zao miteny izy andao izy manina raha zao ny hitondrana an'ity asa ity. Zao ny anaovana an'ity asa ity. Dia dinihako tokoa izy tena mety. Fa zao ny teneko aleo tsy izay. Alleluia. Fa izao. Zany io tonga dia mangataka amin'ny fanamasina meo toro-tsaina. Tsy le hevitra no ratsy. Fa za koa mila manam-pirofo. Alleluia. Fa za koa misay. Nefa tsy za io fa fanamasina. Alleluia. Dia misy mpiasa misy olona indray aminay ny vadiny indray. Fa za ihany koa io. Ny vadiny indray tena mahay be an'io asa io talohana efa zoko be any mahay an'io asa io. Misy fotoana misy asa tena tsy tafavoaka. Tenenina mamita azy dia eo amin'ny 2 andro 3 andro tafajanony eo amin'ny asa satria sarotra le asa. Dia tonga avy any izy. Nisaka tamin'ny vadiko ao izy momba an'io zavatra io fa zao anaovana an'io hono. Fa io hainy tsara. Vadiko mantsy izy tena mahay tsara an'io zavatra io fa zao ny anaovana an'io. Reto avy ilaina dia ataovy an'izao. Tsy enoko le izy. Enoko hohanina fotsiny fa tonga dia fanamasina tena tolory saina. Dia amin'ny alina ohatr' izao eny am-pandehanana eny ao anatin'ny alohan'ny hoe mieritreritra izy tonga dia tolory amin'ny fanamasina say zao anaovana an'io. Tonga any am-pitso. Ozy manao tenenao vadinao. Dia ataoko le izy tonga dia ataoko amin'ny fombako. Le fomba nanoloan'ny fanamasina tonga dia amboariko ataoko le zavatra. Teneniko amin'izay izy avy eo. Tenenao vadinao eo vita le izy. Nataon'le izy hoe nisy hevitra hafa ho aho.
hevitra va izy nisy hevitra hafahitako anaovana an'le izy tanareo somary hafahafa-be izy ohatry tsy ndraina akory ve zany le vadiny mba nanoro fa tsy zay le izy fa tsika mila mametraka alleloia fa tsika manana men'Andriamanitra de ny ana ny olona talohako na ny olona aorinako de zahako ny eo alleloia za tsy manaiky dominen'ny olona zany ary avana raha hoe resaka zavatra ohatry zany satria zao za tena resy lahatra mifoko rehetra fa za tena toloran'Andriamanitra saina amin'ny zavatra rehetra tao de vita le izy zany hoe za zany rehefa ny olona tena zao anaovana an'io de za tonga de zavatra hafa naovoko azy fa ny zavatra zao fotsiny vita io alleloia satria za tsy te ahita an'zay hoe avy eo inget vita za ngely nananina anazy an'io za ngely ohatry hoe tsy zay le izy za matoky ny fanamasina ao anaty fa za matoky an'Andriamanitra alleloia tsika zany mila manana ary Jesosy nanana an'izay Jesosy mofo atao vato tonga zao teny zao haiko nge manao an'izany marina mihitsy ny teny mampinona teo de zay manova mofo lasa vato lasa mofo veravina de ho sarotra nono hoe manangana amin'ny maty na hoe miteny amin'ny tafiodrivotra hainy Jesosy zany fa le devoly no ny teny voalohany donc Jesosy tsy mila an'izany ary neny Jesosy saky ny mamaly ny devoly tsisy mamalimaly momba avy amin'ny tenany zany hoe entiny fo entiny saina neny Jesosy verse ihany no miresaka neny Jesosy tenin'Andriamanitra ihany no miresaka alleloia ho Jesosy hoe voasoratra hoe inona le voasoratra tenin'Andriamanitra tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokan'ny vavan'Andriamanitra Deutéronome 9:7 misy an'izay Deutéronome 9:7 ho ny tenin'Andriamanitra de nampanery tenanao ka namelanao honona tanareo fomba n'Andriamanitra mamela ny olona honona mba haninona de nampanery tenanao izy ka namelanao honona de nanome anao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao na nyrazanao ampahafantariny anao fa tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa izay rehetra alokan'ny vavan'i Jehova no iveloman'ny olona ngery avana ny zavatra alokan'ny vavan'i Jehova zany tena tsy azonao pesipeseny ozy ny olona rehefa ndreka mba teny amin'ny kelina hoe tsika maka tena vandraika ny Exodus 4:9 io zany le tenenina teto hoe tsy ny mofo ihany fa ny zavatra rehetra alokan'ny vavan'i Jehova ny manana kely avana na alokan'ny vavan'i Jehova ary ny manana de nidina avy any an-danitra avy eo amin'ny vavan'i Jehova rehefa nidina ny manana Exodus 4:9 ary no naliva de niakatra ny papelika karaha trazo ny toby ary no mahay de nisy anto manodidina de io nisy zava-madinika boribory teny amin'ny efitra madinika toy ny fanala amin'ny tany ary avitan'io zanak'Israely de mifanontany olo hoe inona itony ny dikany hoe inona itony zany de hoe mana inona itony raha mahita olona zany olona va inona koa itony de zany mana misy zavatra vaovao be tsy hitanao an-trano ohatry fa ino de anao tsy am'vadinao mana zay zany dikany hoe mana inona itony raha misy olona vaovao tony zany taitompo daholo de zay mana inona itony toy ny olona mirabaraba tony ohatra ny dikany hoe mana zany de inona itony satria manino tsy fahitan'ny olona zany ary ny zavatra tsy fahitan'ny olona ny mivoaka avy amin'Andriamanitra 1:30 amin'ny Exodus 4:9 ary ny anarana de nataon'ny taranak'Israely hoe mana ary tahaka ny voandrafy izy sady fotsy ary fanandra aminazy de tahaka ny mofo misy tantely hitanareo ny devoly mipropose mofo vato hovaina mofo ny devoly amin'ny mieritreritra mofo reny le maina be karempo efa maina mafy reny ngambany tsy ilain'i Jesosy zany ny Jesosy nalokan'ny vavan'Andriamanitra de mana tahaka ny voandrafy sady fotsy na ny endriny tsara na ny tsirony zany fanandramanazy tahaka ny mofo misy tantely fa mbola tsara noho izany alleloia voalandrino zany tsy Jesosy mihitsy ny ampitambazanina zany ary tsy nety tamin'i Jesosy satria sosikevitra avy amin'ny devoly aza ozy Jesosy tsy anaova
tsy ny mofo ihany. Ianao no mieritreritra ozy Jesosy fa ny vahaolana rehetra dia mofo, zavatra mivaingana, tsakoana. Fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra ny vahaolana tsy mofo ihany. Marina mihitsy teny mampiantsika raha rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy vola ihany no mahavelona antsika. Misy olona mantsy mieritreritra hoe vola en espèce ravim-bola ihany ny atao hoe fitahiny. Ao teteny aminao androany na ohatrinona atao amin'ny banky zao ianao androany, ohatrinona zao no petrabolanao any amin'ny banky dia ohatrinona ny anahy. Ny zavatra itovizantsika samy tongetitsika androany, samy mitsikitsiky voky za hitanareo ny sakafo intelo androany. Alleluia. Tapaka ny fandarantsika, raha sanatry tapaka ny fandarantsika dia rapiditsika miona tahiny Jesosy daholo raha sanatry tapaka. Fa mitady tapaka izy ato misy ny alendriny eny sika fa tsy manao partage fa tsy maninona akory zany. Raha sanatry tapaka ny fandarana dia rapiditsika miona. Alleluia. Inona moa zavatra teneniko farany teo fa tapaka ny zavatra teneniko hoe inona teneniko teo an'izay ny eno. Le zavatra le fehezan-teneniko mihitsy dia amin'izay fotoana izay tadidiko ny zavatra tiako ratongavana teo. Za zao ny sakafo intelo androany. Alleluia. Sotra mampionina. Anitsika za zao mitovy amin'ny président américaine dia mitovy amin'ny le raha manan-kirena indrindra-tany dia mety mitovy amin'ny olona sahiran-kirana lavitra noho izany ihany koa. Satria inona ny itovizantsika androany? Samy misakafo tsika, samy fototsika andeha atorytsika, tsisy mifadianana androany fa samy misakafo. Alleluia. Amen. Sotra nareo mampatsiahany zavatra ny teneniko. Zany hoe ny olona mety mieritreritra malaina tena tsy nidirana vola mihitsy androany. Fa tsy zavatra hitany hoe tonga tiany alina nisy naoly avy. Alleluia. Tsika ry havana mahay mifaly a. Tsika ry havana tahiny tompo Tsy haiko ohatrinona ny petrabolanao ambany ondanao zay anaty banky zay anaty coffre-any. Fa ny ary zavatra teneniko anao tsy mila hoe zavatra be dia be na velomako androany. Vady aman-janako ireo ny aina tsara androany, nandeha nianatra zao. Lamome. Mena ny sahaza. Alleluia. Tsy ny mofo ihany ozy Jesosy fa zay rehetra nyloko ny vavan'Andriamanitra. Teo aloha dia efa tsy nahita lirika ny devoly. Ary ny problème ny olona amin'izao fotoana izao dia ny problème ny mofo. Marina mihitsy kely havana hoe amin'ny fotsy miangatra fa tsy tokony ilaina ave mofo ilaina ny mofo. Mandainga izay milaza fa tsy mila vola, mandainga izay milaza fa tsy mila mofo. Fa avaiza le vola dia avaiza le mofo. Ary mampahiranareo koa, marina mihitsy ny teny mampionina teo. Marina. Jesosy vao mivoaka amin'ny fifadikanana dia voly no mifanena tamin'ny voalohany. Ary za mampahiry antsika. Misy fotoantsika vao vita Pasika tonga dia nandalo ady. Iza zany ny mifanena tamintsika vao avy mivoaka Pasika? Za zao teneniko anareo vao vita ny Pentecoste tonga dia mifanandrina tamin'ny devoly tamin'ny Pentecoste tsiny. Tonga dia fifanandrinana tena mivantana. Indray mamerina sary ve mba nanao Pentecoste mba nandray fanamasina? Ka ny laiko nentina izy amin'ireo fanamasina ny laiko nentina ny ady tamin'ny fanaratsy. Aza-kivo zany hoe avy mivavaka na fifadikanana tonga dia ady no nitseranao voalohany. Ka iny ngery avana ny herin'ny raisina tanaty fifadikanana fa anao miatrika an'io ady io Tsy navela niatrika an'io anao taloha satria mbola reraka ianao. Tsy navela niatrika an'ilay devoly talohan'ny Pentecoste satria mbola tsy feno fanahy masina.
nandray fanamasina ngentsika tamin'ny lady tamin'ny pentekoste fa tonga de nisy fifanandrinana ao fa teneniko anareo tena nisy fifanandrinana za mifanandrina tamin'ny devoly tamin'iny vita pentekoste iny tena teneniko tsy tantara zavatra be dehibe aminareo fa nisy fifanandrinana de eo tokoa verina ny sainao fa Jesosy ny avy mifady anina no niady tamin'ny devoly naleny devoly fanahy misoran'Andriamanitra renao ao anaty avy fifadikana sy avy nandalo pentekoste sy avy nandalo nandray herin'Andriamanitra anao no mifanena amin'ny devoly fa aiza ny mety aparatsika raha tsika le mangatsika sy malemilemy iny mifanena hatramin'ny devoly rehefa de zao tsy nandaitra le mofo nefa io mofo io io ny fedina voalohan'ny devoly ary mandraky tiany androany de mbola io mofo io no fedina ny devoly eny amin'olona rehetrarehetra ny olona mila zavatra mivaingana ny olona mila zavatra tsapatana manomboka dinidinony olona zao zany zava-panahy zany hoe zangy afaka voky raha mihinana tenin'Andriamanitra raha mihinana ny alokan'ny vavan'Andriamanitra ke za tika voky afaka no voky adinony olona zany am'izao fotoana zao fa ny olona mila zavatra hita maso mila zavatra tsapaitanana ary zany mahatonga ny olona indrindra ny mpitory-teny am'izao fotoana zao miezaka maneho zavatra hita maso amin'ny olona mba hanala ny ayahan'ny olona mba hamaly ny etahetan'ny olona fa za miteny anao androany raha mbola eto am'izao fandarana andramoka izao zao ny aloka ny vavan'Andriamanitra no nenanao voalohany ary misy amintsika zatra mihinana mofo de fandriany devoly amin'ny mofo de miandro ny mofo asaky problème de mofo ihany ny vahoetsika vaholana za mitenao sao de mba fotoana zao mba henonao tenin'Andriamanitra sao de mba fotoana zao mba hinananao ny aloka ny vavan'Andriamanitra fa io mofo ifoana ny natafotoanao io mofo ifoana ny nakana fananao io mofo ifoana ny nanotananao hatramin'izay ty misy zavatra teneniko zao zavatra henoko nomboka maly izy ty ndrey motsika aza sorentsika raha iresaka vaksiny zay fa za rehefa na tena misaotra an'Andriamanitra ny tady samy joro teto zay mivady tena anisan'ny mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy raha tsy atao ke tena farak'izay vitsy samy joro apabe maso ny tory teto amin'ny réseaux sociaux hoe aza manao vaksiny ary tsy menatra ny joro tamin'izany zay ary maro na namana na fianakaviana na mpiara-mivavaka na mpanaraka fandarana no miteny hoe naminetsiny hoe tokony ary betsaka ny pastera hitanay daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra nandrisika ny olona hoe manova fa tsy maninona io atao fa tsy maninona io zako tsy manerinizanizy fa za manana safidiko fa za aloha de manao zavatra nitranga hatramin'ny maly mahita an'ity zavatra ity androany mbola nahita mpanao gazety izay tena nihirahira tao anatin'ny roa taona ny amin'ny fanentanana ny olona tokony hanao vaksiny ny aiky androany hitako tamin'ny tele hoe mila miaikitsika ozy izy fa disotsika mila miaikitsika ozy fa disotsika inona no nadiso atsika nandrisika ny olona tsika hanao vaksiny ankehitriny efa izy hitatsika fa tsy naomby le izy tsika ozy izy mila manaiky fa nandresitsika nahatra ny olona hanao vaksiny ozy izy tsy ny hoe ho sitrany na ny hoe voaro ny zao nyteny taminareo tsika aza matahotra covid zany fa tsika manana ny rahan' Jesosy tetotsika tetonareo vavolombelona zany zay ny tena aza manao an'io fa tsika tsy matin'io zany reo tsika tsisy maty fa tsika tsy manao ozy le mpanao gazety iaraha malalaka kozy izy fa tsika tamin'ireny nanentan'ny olona mba hahafahan'ny olona mandeha restaurant mba hahafahan'ny olona mandeha boîte de nuit mba hahafahan'ny olona mandeha anaty commerce mba hahafahan'ny olona mandeha anaty foire no ny tenantsika tsy maintsy atao vaksiny ary zay rehetra nanao vaksiny tsy de tena noho ny aretina no nanaovany fa mba hahafahana mandeha tamin'ireo zavatra io ozy le mpanao gazety zao tsika iaiko izy fa tsika mpanao gazety rehetrarehetra diso daholy fa ankehitriny hitatsika zao ny vokany manomboka mivoaka ngeavana zao ny effet secondaire ratsy be any vaksiny fa tena fanareo misoran'Andriamanitra ianao raha mba nieno zay zavatra mba mitenenina teto hoe aza manao misy aminareo nge fa efa andalana nanaovana na eno
nanenona nyteteto nitety tamin'ny vadinareo tamin'ny kazamanao e fa ankehitriny mba mijereva avao ianao dia hitanao fa tsy mandainga fa ny tele aty andafy mpanao gazety aty andafy ny dokotera sy ny fikamanana dokotera izay nanameloka tamin'izany fotoana izany manomboka miaoao amin'izao fotoana izao satria manomboka mahita fa tsy nisy vokany tsara iny vaksiny fa vokany ratsy ary tsy azo afenina ntsony izany. Inona zany natonga ny ranao vaksiny? Mofo te ahita zavatra mivaingana tsy te atahotra ninina tsy te hiankina amin'Andriamanitra fa raha misy an'iny dia tsy marary. Voamena rary tompoko voame tompo voavoa misy olona vita vaksiny impiry fa tratra impiry ny covid teneniko anao zany fa ny olona kosa zay ny ihinana ny aloky ny vavan'Andriamanitra jerentsika ty eto tena ozy any jery an'izy ndry misy tsy fotoana ny enjehana fa raha zao moa ny fandatsa tsy mety ny mifandatsa fa mifampahery ary anao atao fa sa dia mitenonareo tsy menatra ny joro tsy menatra izay mivady niogaoga ny joran'izany 3 taona. Alleluia. Ary anko teny mampino misy boky mivoaka eto Frantsa tsy haiko tsy mbola hainay ny titran'ilay boky mitantara io boky io milaza ny vokadratsiny vaksiny sy ny antony tsy nanaovana an'ilay izy sy ny ano zany ny vokadratsiny ny hoe ny fahadisoana nanao an'io zany ny boky be mpividy indrindra eto Frantsa zao na mba mahita nareo mba vidio dia mba tantarao anay izy ao za aloha mbola tsy hitan'izy ho vidiana fa malaza be izay ny boky be mpividy indrindra zao vao mivoaka vaingana izy io ka inona moa lavana ny tiako lazaina aminareo taony olona nitoko tamin'ny mofo fa taony olona nitoko tamin'ny tenin'Andriamanitra tsika nanaradian'i Jesosy ampy antsika ho andrahan'i Jesosy iny tamin'izany ara-manao mihitsy misy manafangaro hoe na misotro zava-mahafaty ary ka raha misotro zava-mahafaty ary tsy an'inona dia efa tsy mila ilay vaksiny ke zany fa tsy ilay vaksiny hoe na zava-mahafaty ary dia hohanina azonareo amin'izay le izy ajanontsika eo ny amin'iny so dia indray vao atapaka ny fandarantsika eto fa ny alamaina aloha ny mofo aza mitenanao androany fa olana aingana ny mofo teto fa za mitenanao sao dia mba efa fotoana zao aso j'adore kely fa tena ho tapaka ty fandarantsika ty riavana so dia mba efa fotoana hinananao tenin'Andriamanitra zao fa tsy nitondra ny inona teo aminao ny mofo zay ny tokony diniantsika androany ary zao andimy fadimy ary dia voly nitondra azy afangafangazo satria ohatrany efa tena ratsiratsy ny connexion tazo tapaka ary dia voly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo atapon'ny tempoly dia nao tamin'ny hoe ra indreny izy ra zanak'Andriamanitra dia menjarahany ambany fa voasoratra iny dia mba nampiasa verse koa zany ty devoly izy dia ny anjeliny aminao sy eo an-tanany hitondran'ireo anao fa ndreo tafotoana amin'ny vato ny torotra mba mampiasa verse zany izy satria hoe ohatra mba mahay verse zao sanao mba za koa aseho hita mahay verse tsara fantatrao ny devoly mahay verse ny devoly mahay baiboly fa tsy hoe zay miteny momba an'Andriamanitra akory dia izy fa ny devoly tompoko dia mahay tena ratra ny tatarabe tompoko manana baiboly ao amin'ny toerana naovan'ny fisikidy iny fa mbola ny Jesosy moa tsy miala izy tsy miala amin'ny verse. Alleluia. Jesosy tsy miresaka zavatra hafa fa zay tenen'Andriamanitra ary hoy Jesosy taminy voasoratra hoe aza maka any Jehovahandriamanitra ao aza maka fanahy any Jehovahandriamanitra ao ny atao hoe maka fanahy dia ohatra mipetraka amina toerana be mpangalatra ianao be mpamaky trano dia hoy zany andeha atory tsy diako ny varavarakely sy ny varavarambe fa ny anjelin'izay mange efa mitombo manodidina anay zany zao atao hoe maka fanahy ohatra hoe andeha lavitra ianao dia hoy zany hoe tsy anampy gasoaly lahako
sanaby carburant zany fa io hoe de ataon'Andriamanitra lany ohatra zany le hoe makafanan'Andriamanitra azonareo ary ny devoly mitondra azy indray naka ny tendrombohitra avo de avo ka ny tamin'ny fanjakana rehetra am'izao tontolo zao sy mba mivoninahy tenanao hoe tsisy very tetsondreo lo teto ozy izy zao rehetra zao de meko anao raha ekoakeo anatrehako ianao fa hoy Jesosy taminy mandeha any ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao miankovanao ary izy ireny no tomponao any zao zany ninona fakapanany tenen'ny devoly teo de resin'i Jesosy tao satria naninona tany amin'le mofo de fa resin'i Jesosy izy raha vitatsika zany no mandresin'ny devoly amin'ny fakapana mofo de tsy manaraka aletra eo afaka tsika daholo riavako mbola mety tsy resitsika mihitsy io mofo de zany mahatonga atsika tsy maharesiny rehetra resy foana ohatra ny bokotra akanjo ihany mivilana eny ambony de mivilana hatrany ambany resy anao teny ambony de resy hatrany ambany resy anao tany amin'ny mofo de resy hatrany amin'ny tendrombohitra avo riavana de teny aminao androany tsy tokony resin'ny devoly zany ary tsika tsy mandray baiko avy amin'ny devoly tsy mandray fandambolambona tsy mandray baiko tsy mandray fanerena fa tsika manana ny atsika manana ny tenin'Andriamanitra isika nahoantsika nilefitra eo anatrehan'ny devoly de tsy nahita irika resy foana ny alamaina foana de nefa rany de nandao azy ny devoly ka atao ahoana moa tsy maintsy mandeha ny fareraka engany mba handao atsika rehetrarehetra zao koa ny devoly tsy hitondra fakapana amintsika tsony fa ny zava-mahafinaritra de zao ary nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy halleloia amen vitany ny devoly ary zay ny ampaherezako anareo misy fotoana tokoa tsika vao mivoaka anaty fivodikana na mivoaka vao anaty pasika na mivoaka vao anaty pentecoste misy ady lalovantsika fa mahareto io le devoly mbola mifanena mitsapahery aloha io le mbola devoly mitsapahery aloha aiza ary zany anao nandalo pentecoste zany aiza zay nandalo pasika zany fa raha tafajoro eo ianao de tady tonga riavany ige tsy efa fantatra Jesosy ny zavatra rehetra any Jesosy de resy lahatra fa io Andriamanitra io tena tia azy ary io Andriamanitra io tsy hamely rery azy fantatra Jesosy fa nahoelana hoaingana tsy ho faty ny anoanana eo izy fa namasina nge nitondra azy tany an-tanefitra riavany de andeha hoerin'ny tena ve de davasakafo any an-tanàna ko tsy ho faty eny an-dalana Jesosy nona be io hitady épicerie any amin'ny 4 kilometra tsia ho Jesosy nao mivakiko aminao ty mba meko anao ty tena ty any amin'ny Matio any amin'ny Matio toko fa 4 Matio toko fa 4 andiny fa 5 Matthieu 26:53 vakiko amin'anan'i Jesosy ary ataonao fa tsy mahazo mangataka amin'ny ray koa de aniraka anjely tsy omboromby ny 10 legiona hoe ty amiko izy ankehitriny fa raha izany de ataonao moa natanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga zany Jesosy de resy lahatra fa ao an-danitra ao misy anjely tsy omboromby 10 legiona be de be nge zany riavany misy anjely analikisa ao an-danitra ao tena hoe manompo an Jesosy fotsiny tena hoe mikarakara an Jesosy fotsiny fa zao ny fifadikanana 70 andro tsy maintsy nataony ny nifanandrina tamin'ny devoly tsy maintsy natao hitan'ny devoly tao anin'inge devoly tsy sansy hoe tamin'i Jesosy zany tsony mpianatra kely isy ony de Jesosy tonga miteny ny olona lehilahy ao gadarena kely no nijanona de Jesosy tonga izy tonga de nekoaky tao aorianan'io ny devoly voalasa
lany aiky tsy naresan'i Jesosy dia tsy samy fanehatra amin'ny vatana tamin'i Jesosy so fa tonga dia nikohaka izy. Engany mba hainao zao tonga dia hikohaka ny devoly vao mahita anao. Engany tsika reto ry havana lany aiky ny devoly vao mahita antsika ny devoly tonga dia mikohaka hoe tena resy zay. Vao lasa ny devoly ny alasana ny ela, vita ny examen, vita ny fizaham-toetra, vita ny test, alleluia, ny hidina amin'izay ny anjely. Io moa teny tsotra, nisy anjely tonga ka nanompo azy. Fa raha ny tena marina manomboka eo mbola tokony sapitra maromaro mihitsy dia nanomboka ny hidina ny anjely dia ny sasany nanomboka ny kopakopaka an' Jesosy fa tsembotsemboka izy. Ny sasany namafazy tamin'ny raha lamba misy rano mangatsika mipetapetaka. Ny sasany nanomboka nanao masazy kely an'ilay ozatra ohatry somary mikaikokaiko n'izay rehefa manao fifadikanina. Ny sasany nanala ny kapa azy. Ny sasany nanomboka mibata azy any ambony transaty, halleluia, le lamba le lamba manao ohatry zao ambony hazo reo amin'ny hazo manao ohatry zao reny mahazo eny avenao matoreo amin'ilay izy fa totoriny amin'ny plazy eny. Ny sasany nanolo akanjo madio tsara. Ny sasany nanomboka nitondra zavatra efa polo andro zao tsy tonga dia mihinam-be, nanomboka nitondra ronda sopy namana azy. Ny sasany nitondra rano siramamy. Ny sasany nidina dia nitondra gateau magnatsitsika tsara. Nefa ny sasany nitondra ronono mafana tsara miaraka amin'ny alleluia. Ny sasany tonga ny safosafana azy dreradraraka natao masazy. Ny sasany nidina amin'izay efa nahazo hery. Ny sasany nikasikasika ny vavoniny tao nanotramotra ny kibony halleluia midina tsara. Zay vao tonga ny résistance be, hena be dia vary be dia tsy fantatro be nanompo azy. Ny sasany mety nanasa ny tongony. Ny sasany mety nipinipy rano taminy tsy fantatro. Inona avy mety zavatra hitianao raha ianao ny amin'ny fady any efa inona ny tianao atao aminao. Mihoatra noho izany nataon'ireo anjely reo an' Jesosy. Misy anjely toe tonga nompo azy. Mety miteny hoe mba hitondray anina, hitondray masikita kely reo, alleluia. Le trondro aza endasina, aza andrahoina, fa atono, halleluia. Dia te hihinana salady aza atao marikivy loatra, halleluia. Dia ny desera koa atao fraise dia asiana yaourt, halleluia. Izany hoe inona zany zay rehetra ny ilaina dia tonga teo. Reo anjely ireo nanompo azy. Nahazo baiko tamin'Andriamanitra hanao izay tiany. Ianao raha maharitra ny fakapanahy, tsy maintsy tonga aminao ny anjely manompo anao. Tsy maintsy tonga ny anjely irahan'Andriamanitra manao amin'izay izay tianao. Mahatonga antsika tsy mbola tonga eo mihitsy, tsy mety naharitra mihitsy ny fakapanahy. Tongotsika dia nina mofo taria aloha taria. Tongotsika dia naraina fanahy dia tratra amin'ny fakapanahy. Zany raha ny te-hampahiranao, alleluia. Tokony aharitra ianao. Rehefa maharitra ianao tonga dia tonga ny anjely manompo anao dia izay tianao ataony amin'izay. Izay tianao io nge ravana ka ho ataon'Andriamanitra. Izay tianao io nge ravana ka ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ary izay mihoatra noho izay tianao na resika tsy haintsika kory na dia zavatra tiantsika ary. Inona tianao anina? Tiako daholo. Andriamanitra dia mivadika tiany tsara aminy, halleluia. Io mamy nge ravana tsisy nanao komandy ataovy mamy na ataovy masira na ataovy an'izao. Fa toy izay Andriamanitra tia halatsaka azy. Ny mana sady tsara endrika, ny tsara tsiro, no azo antoka fa atao daholo no otrikaina rehetrarehetra. Mendrika amin'ny olona ny an-tany hevitra. Nidina ny anjely, tsy izay tiany Jesosy no nomeny teo, fa izay tian'Andriamanitra izany hoe mihoatra lavitra. Ianao io tsy fokorano mihitsy androany. Satria ianao naharitra, miaritraritra mafy any ianao io dia izany tena hoe mahereza dia miarabanao naharitra hatramin'izay. Fa angatahantsika androany hoe tompo mba hidiny ilay anjely. Mba hidiny ilay anjely satria efa mba naharitra tety any, halleluia. Zao ataontsika ity randrana Alain ity.
iravana ataoko efa tsaroko tampoka raha lahalay nanao an'tirity de aloha tirity ny ataotsika. Alleluia. Raha rizy ty raha alainy ty irandrizy rason'lehibe ty de aloha ty ny ataotsika. Alleluia. Alleluia. Fa milohany inotsika hira aloha. Alleluia. Milohany inotsika hira aloha. Tapitra ny toritentsika. Lasa raha teo ny fotoana. Ataotsika zay hoe miakatra sy midina ny anjely. Nisy fotoana ny anjely niakatra ianao ny zana toetrika niakatra ny anjely ny tantaran'Andriamanitra hoe zao avy no nataony tena nijoro izy. Fa hidina ny anjely. Mba hidina indray ny anjely de hitondranao amin'izay. Alleluia. Hikarakaranao. Hidina ny anjely de anompo anao de hitondra izay tianao. Alleluia. Raha miaka midina. Alleluia. Da hitombo Marizô. Atondritsika andra-lahala ty mba ty nitiry ty asan'ny apôstôly. Fa milohan'izany aloha milohany anotsika hira. Misy fe aminareo 2 na 3 na 4 manana fizarana fahatsapana. Maninareo nisy any fa efa tany anaty hirinareo vao niantso. De mena fotoana kely aminareo zao raha misy manana te hizara fahatsapana, inona ny zavatra tsapanareo tanaty toriteny inona ny voarainareo de afaka miantso nareo ty ny kantoko. Iny soratako iny ny kantoko ho anareo izay iny anaty commentaire ny fandarana andramboka izao iny. Akila-deo andramboka izao io ny kantoko, afaka miantso an'io nareo raha misy aminareo te hizara fahatsapana. Inona ny voarainareo inona no sapanareo tao anatin'ny toriteny inona ny fizarana fahatsapana hoentinareo. Entompo raha latojo ny zarantsika fahatsapana voalohany. Entompo raha latojo menanao ny fitenenana. Jesosy ny pastera dia tany Jesosy tsy tia rehetra. Zavatra tena nakasika be anahy dia le hoe avy vita Vatikanina Jesosy avy tena nandray hery avy rehetrarehetra hoe tena nandraisana be tamin'Andriamanitra. Tsy fitahina no tsena anazy fa mbola mifanena tamin'ny devoly aloha mbola nangalana mpanano. Tena mahafinaritra be ny toepony hoe nanohatra tena nitraka dia hoe izy voatà be nitahin'Andriamanitra be dia nahafinaritra anazy zavatra hoe tena ohatan'izay mihitsy ny lalam-piainana koa amin'Andriamanitra dia mitondra lesona dia nahakasika be anahy. Alleluia. Tain'i Jesosy daholo. Alleluia. Mankasitraka raha latojo tamin'ny fizarana fahatsapana. Izy ary mbola hiantso fandroany raha mbola misy ao olona 2 na 3 dia afaka ampidiritsika zay zara fahatsapana milohan'ny andehanantsika hira mahafinaritra be. Alleluia. Misy fizarana fahatsapana hoy any amin'ny Ranavavy Rodinina fa maresaka be ao aminy. Io ary andao ampandrosotsika indray ary ny izara fahatsapana manaraka. Andao ametsika fitenenana ndranabavitsika Lina artisan'ireo Madagasikara. Anao zao ny fitenenana. Makasitraka pastera na ny fitenenana. Niaza ny tena hoe anakasitrabiany tena hoe manintona diady ny hoe mila mandry an'Andriamanitra, mila miandry fa tsy maintsy tonga amin'ny fotoana na inona seda lovantsika dia tena hoe tsy maintsy mahatry tsika izay tena hoe zavatra tena makasika be Alleluia. Makasitraka pastera. Alleluia. Amen. Makasitraka andranabavy linatsika tanaty zany fizarana fahatsapana. Mbola afaka miantso nareo raha mbola misy olona anankiroa dia andao ampandrosotsika izy izarantsika an'izany fahatsapana izay voarainy tao anatin'ny androany izay. Andao metsika fitenena raha nabavitsika Erikary izara fahatsapana. Tay tompo Erika. Jesosy pastera dia makasitraka na fitenena. Mandray izany ny fahasapana rehetra tanaty ampianao hoe misika mihinana tenin'Andriamanitra fa na dia mbana ary nataon'Andriamanitra napokan'Andriamanitra tamin'ny vavany ny tena zany tenin'Andriamanitra ny vavany. Dia zany tena nakasika anahy pastera.
Alleloia, mankasitraka ranabaverika misaotra mampinaritra be fizarana fahatsapana anareo satria sady manampy any olona zay mety mbola tsy naheno ihany koa tao anatin'izay no manampy anay ihany koa ka de tahiny tompo ampy angamby zay zay ihany koa ny ampailaniditra teo andohatsika eno hira ataotsika ny fifaliany tery ty ifaritsika iandrasatsika ny anjelidina ikarakaratsika meno finaritra de eno vavatsika Now
Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny telinao zay tonga taminay androany. Dia irina tokoa Jesosy hoe tena hoe raha natohatra ny fakapanazy dia tena hidina tokoa ny anjelinao hitondra anay hikarakara-nay hanome zay tsy ampy amin'ny fiainanay. Ataovy mavita mijoro zay, ataovy mavita miorona izay ary hiandry anao. Halleloia. Nao tsika ry havana hiandry an'Andriamanitra, nao hiandry ny anjelidiny tsika nompo atsika fa aza latsaka anaty fakapanahy tsika ry havana. Aza manaiky latsaka anaty fakapanahy fa mandefa fakapanahy maro ny devoly sy ny satana amin'izao fotoana izao, ary tena mandefa ny aratony mihitsy izy ary mandrangaranga mofo. Aza sodokany mofo ianao ry havana fa andaontsika hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza sodokany mofo ianao fa andaontsika hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ndao hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra isika, ndao hivelona amin'ny teny izay aloky ny baban'Andriamanitra. Fa mahavelona ny tenin'Andriamanitra, mahavelona ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra, mahavelona ny fiainana anaty fahamarinana, mahavelona ny fiainana anaty fahamasinana ry havana, mahavelona ny miankina amin'ny tenin'Andriamanitra ry havako. Fa aza sodokany mofo intsony ianao manomboka izao, fa tsy mahavita na inona ny mofo raha miohatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoanan'io ity, misaotra makasitraka ary manome voninahitra anao satria tsara ianao no nomba anay, ianao no tantana anay, ianao no natontosa zao fotoana izao. Dia nika tapaka aza ny fandarana dia tsy nahavelanao tapaka izany Jesosy ka hisaonanay ianao. Manao irery ihany ny voninahitra hatramin'izay dia ho mandrakizay. Da io ny teny izay nafafy fa tsy hisy tsaingo na dia literaire tsy azony devoly tsaingoana Jesosy malala fa amoavy zato eny am-pony olona tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata mangatahako izany bavaka izany. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena ka andao ampanzotsika anabavintsika Berthe Sava hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompony anabavy Berthe anao ny fitenenana. Halleluia. Tainy Jesosy pasiteranena kavy dia tainy Jesosy efikariheta miara hivavakary isika manambatra ny vavakary firenena isika. Jesosy malalao faripony izay misaotranao. Dia renao sy kalazena mangakarivaka an'io ny anaranao. Lehibe anao Jesosy malalao. Marenao Andriamanitra natoy izao anay ary mamelany efay mbola nahafahanay mihay miteny nampandroany. Manana fahanay manana fifantonana teo anatrehanao. Tompo malala tsara indrindra isaoranay ianao izany. Ary amin'izao fotoana izao tompo engareny teny izay nampolorany kanompo androany. Tsy raha kamany Jehovan'Andriamanitra ary tsy fomba sokotona lalodalokona ny fiainy tsirairay avy. Fa tena hanana keritreretina Jesosy, hanana fifantohana miraikitra aminao, hanana fahafinanao tsy eriterika amin'ny aviana amin'ny avana Jehovan'Andriamanitra. Fa rainana ina koa ny manolona ina mitsehanay mikasa fa ny mofo anay Jehovan'Andriamanitra no ny alalan'ny devoly dia amin'ny alalan'izao toriteny izao hentinay handrasina lahatra sy ilainy ny amin'ny alalan'izay fanolona mofo zany. Fantenina masina ny fialam-boavavy aminao izany totoana sy irinay hamakivakinay miandro anay maina. Ary amin'izao fotoana izao Jehovan'Andriamanitra tsara indrindra ny amin'ny firenenay Jehovan'Andriamanitra tsy adinonay Jesosy. Tena mbola anatin'izay firenena Jehovan'Andriamanitra ny fanolorana ny mety any ambadimbadika Jehovan'Andriamanitra izay tsy afakasika fonay mahatonga ny orinao dia mbola voalavo tsy manana fahatkila eo anatrehanao. Ary tena manalavitra ianao Andriamanitra tsy rovomandokona izany firenenay izany. Akavanana tompony fitiavanana Jehovan'Andriamanitra hanana tompony ny Jesosy malala fitiavanana na inana ny izay rehetrany orohoro Jehovan'Andriamanitra ny ambavaka amin'ny firenenay dia ny amin'ny alalan'izao teny izao tentinay Jesosy malala handrisina sy amin'ny devoly reny tena firenena miantoka Jehovan'Andriamanitra ny firenenay tena hanana fitiavanana Jehovan'Andriamanitra. Iarany amin'ny fahazarana rehetra Jehovan'Andriamanitra. Ianarandriamanitra no mitsilo amin'izany firenena izany. Fitondrana firenena firenena
Alleluia, akasitraka indrindra raravapaitsika atao anatin'izay vavaka izay netiny teto amintsika teto izay andriamanitra manankiram-pahasoavana ny maro fitianao ranavavapaitsika dia tongava amin'ny ambony indrindra dia mitombosotra mitombo fahasoavana hatrany hatrany tapitra fandarantsika misaotranao hoe hatrany hatrany fanatety fa raha tsy tetonareo dia nangingina rery teto izay raha mbola sika aminao lanitra jesosy dia rahapitsika eo aneto ary raha mbola velonena somatsara ihany koa karahapitso raha ny tokony misy dia misy amin'izay ny fandarina misy andrataka tokony hanomboka misy valora sasantsika rahapitso raha tsy misy ny fiovana dia manomboka amin'ny valora sasantsika rahapitso dia miditra eto mampino mitondra antsika anatin'ny fiankofana anaty misy andrata dia tonga eto indray tena koa mitondra antsika miaraka amin'ny toriteny vaovao indray sy ekipa vaovao samita iny toko daholo fandarantsika ny tapitra fa ny fandarantsika ny fiarahantsika mbola mitohy raha miditra mian'ny akiradio ianao miditra anatin'ny site web ny akiradio ianao akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com misy toriteny mandeha isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina kapitso amin'ny folo maraina averinao zao fandarana zao raha mbola tsy naheno ianao teo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva ihany koa samita iny tompo daholo maherezana antsika tsirairay avy amen